Amin'izany hoe vehivavy mpitandro filaminana izany na za koa raha tandohako maro be fantaniana tiako apetraka fa asa raha mivitantsika atao anatin'ity fandaharanyity daholo tonga dia fa fantaniana voalohany avy hatrany aloha izay raisany rehetra dia hoe fa naninona ny safidy ianao mpitandro filaminana nefa vehivavy safidy ho mpitandro filaminana ho polisy pirenena ny ananga matsotra kely niasako taloha dia efa nandinika fiarahamonina dia nametra-panontaniana mifandraika ihany koa tamin'ny fianarana natao satria nanao droit tosia maninona moa zany raha mba zany eo nanao gazety koa ihany tazandritra nanao gazety dia niserasera niaraka tamin'ny gendarmerie pirenena polisy pirenena sy ny tao amin'ny fitsarana satria fait divers nataoko dia ozy izy aho hoe ary maninona raha mba zany eo amin'ny toerany zareo fa ohatra mitovitovy ihany le asa natao dia nisy moa ny fifaninanana dia nanao fifaninanana hidirana ho mpianatra commissaire de police dia voaraisana tsara dia tamin'izany mbola tsisy refy dia voaray fa raha za zany zao manao dia tsy voaray fangazy efa misy refy efa ray mety hatra senimpolo ho an'ny vehivavy za koa zany tsy voaray dia tonga somatsara teto aneva ny fianakaviam-ben'ny polisy pirenena zany hoe le asanao talonina tonga anao hoe ndeha hivadika n'ity asa polisy pirenena ity isandrindra ny asako taloha hoe ohatrany mety amiko koa ohatrany mifandraika amin'ny fianarana nataoko dia passion le izy zany tena rehefa tafiditra izy miravavy angamba mety confirmer rehefa aveo fa ny tena marina zany miresaka vocation foana mantsitsika fa rehefa tena tafiditra tao anaty polisy pirenena dia nahita hoe ny antony rehetra mety nandresika ny olona anao zandary na anao polisy maro samihafa fa rehefa mahazo an'ilay fiofanana eo ambonana dia eo anao fa matsapa hoe ay tena hiraka ity hiraka aloha zany vocation dia rehefa manao an'ilay asanao ianao vao hitanao hoe tena passion tena tianao keny ao ary kapetany mendrika indray raha ny amiko manokana indray izy io zany azo ataontsika hoe passion teraka araka ny tenenao zay mipapako manko zany miaramila dia izy nisy taona mitondra mpianatra zay dia za hoentiny manaraka anazy foana tamin'ny vola kely dia mahita n'le izy foana akony aloha dia mijery fotsiny a mbola tsy ohatrany hoe tsy mbola raika tamin'le izy akony dia rehefa nandeha dia hoentiny foana akony dia nisy taona izy mitondra mpianatra dia hoe mitondra le mpianatra mihazakazaka reny dia za mba nanaraka anazy mihazakazaka reny dia ohatrany hoe nafinaritra be anahy le tonga teo amin'le arrivé tamin'izay dia tena vitako a io zavatra io dia ohatrany hoe nanomboka tamin'izay zany dia nanomboka passionné tamin'le izy foana nanomboka 16 ans nefa niandry an'le izy hoe ivoaka satria 16 ans akony niafaka baka tamin'izay dia nanohy fianarana akony dia avy eo amin'izay mivoaka ny avis de concours tamin'izay efa nandray vehivavy officier direct tany amin'ny académie miaramila dia mipostulé tamin'le izy nanao an'le concours dia afaka somatsara indrindra manko rehefa any amin'ny académie militaire manko tena mafy be ny fiofanana dia ahoana tsy ny abandonne tany tsy hoe efa hoe vitako ity dia na kosa aloha zany le hoe iabandonne efa tsy natao tanaty vocabulaire mihitsy satria fampanay efa tena foloafatra be tamin'ny any hoe rehefa manao an'io dia tsy mila miala le izy tsy zavatra mora zany ozy izy fa zavatra zaka anao nefa n'le izy dia ahoana zany hoe nao re mety hoe vitsy ray ronga fa tsy betsaka aloha ny vehivavy any amin'ny akimila zany zay zao enina ny promotion anankiray ary zay ny vehivavy faharoa nanana promotion direct zany ny promotion dia zay no faharoa le izy aloha zany zay tsy mora le izy fa azo zakaina tsara fotsiny indray nefa n'le izy tany fotoanany covid tany zany nareo niofana sa talohany zany tamin'ny 2012 efa tamin'ny 2012 ako 2012 ako niditra tany amin'ny académie miaramila dia niofana tao zay nandritra ny telo taona nandritra ny fiofanana natao telo taona tao nisy formation be da be nataonay anisan'izany ohatra zao ny nazonan'ity brevet commando zay natao teto Madagasikara tao Ambatolaona dia nisy ihany koa ny ohatrany hoe stage fusilier marin commando tany Cap Dego indray izy io dia zay koa no anisan'ny promotion vehivavy faharoa sady farany nisaoty tamin'ity TAP 003 ty tamin'ny direct dia ohatraohatran'izay le izy mahafinaritra be ao indray ary aloha commissaire Bovola naninona nanao ny safidy anao polisy pirenena somary efa tombatomban-da hatramin'ny fakely dia sportif le mamony zazalakely reny zany rehefa milalao tsy azo atao zany latina fa somary efa tombatomban-da dia sportif be dia noho ny lehibe moa zany tonga ny taona dia manina moa raha nandrinanao hiditra force dia akanjo moa afaka soma tsara élève officier tamin'ny voalohany dia
dia avy eo niasa 2 ans de service dia nanandraranao concours indray avy eo hiditra commissaire dia afaka soma tsara zay ngamba amin'ny parcours tao anatin'izy rehefa tena hitako le izy tafiditra tao dia tena nahitako tsirony be mihitsy le nalasa polisia ohatrany ny capitaine mendrika teo zao ohatrany hoe ny dadany efa tao anatin'ny force zany ny nareo tsy nisy niza mihitsy tsy nisy ohatra hoe fianakaviana mety ny influencer an'izay safidy zay fa dia anao fotsiny ndeha anao an'izay tsy nisy mihitsy fa tena safidy personnel mihitsy le izy lalatsina ary ny officier vonitso ny namanokana le parcours mihitsy zany no natonga na hoe lasa taty amin'ny force nanao police ny formationko marketing dia rehefa tonga ny fanaovana mémoire dia tsy nataoko le marketing commercial araka ny tokony izy fa za rery ny promotion anay nanao marketing social dia efa nahavariana n'le prof tamin'izany fotoana hoe fa maniny ianao mifidy social dia zaho tia hanampy ny olona dia vita moa zany le formation dia nitoy fiainana nanao asana responsable marketing kely ihany tena tsefatsefany teny fa rehefa avy eo be dia be le olona tonga manontany torohevitra amin'ny lafin-javatra marobe dia tamin'izay ihany teny hoe niasako angambano na zaho lasa pasteur na zaho lasa polisy dia lasa polisy dia lasa polisy moa zany nisy ny concours tamin'ny andron'ny promotion anay dia lasa polisy somatsara moa za koa nieritreritra hoe raha tia hanampy olona bebe kokoa dia mila miditra ao anaty structure ara-dalàna ianao zany ahafahanao manao an'le izy ny tao anatin'ny fianakaviana anankiray ihany ny polisy teo alohako dia zany faharoa dia io zokiko le izy dia io zokiko io zany name inspiration be dia be tao anatin'le izy satria ny toetra aseho ny tena hitako hoe olona manaraka discipline izy tena mampangetaheta hoe mba te hiditra ao anatin'izany force zany koa sotra zany dia izy moa ny tenena tamin'izany fotoana hoe ndry mijanona aloha ndry aloha tezao ny zaza soatran'izany dia rehefa lehibe ny zaza dia nanao concours dia afaka somatsara concours na officier de police izay indrindra concours direct ihany koa natao zay zao niditra 2021 tany amin'ny école dia raha isaina mandrak'izao za dia eo amin'ny efatra taona eo zany ary anao fisotrona zany 2016 no niditra ilay officier zany hoe 9 ans zany ary CGPN antitra efa raha ataony compte miaraka amin'ny formation roa taona dia 4 taona zany na polisia tena efa elany etezana zany tao anatin'le dia nytiako antanina hoe ao anatin'izay fotoana lava fotoana maromaro nanaovana mpitandro ny filaminan'izay inona no andeha atao hoe na samy hafa ny fiainana tamin'ny civil sy rehefa lasa manao any fanamina iny voalohany indrindra aloha ny fomba fiteny ny fomba fiteny misy vocabulaire zany tsy azonay tenena ntsony ohatrany hoe ina le tsy azo tenenina hoe tsy vitako zay zany efa miala ny rythme miara-miaina aminao miara tempo aminao ny fianakavianao malgré eux ny zanako zany zao dia efa mahafantatra fa maman n'est jamais là amin'ny 10 maraina farafatarany dia efa mifoa efa ny kianja dia maizina indray ny ary fo miditra rehefa manao fety ny olona dia izay miasa indrindra moa amina poste responsabilité tahaka ny anao tena vao maika mitombo avy roa eny angamy afolo eny zay volume de travail zay vo mivoaka commissaire mihitsy zany sy officier ny anay dia efa mitazona andraikitra ambony dia efa manana an'izay efa mahafantatra an'izay topiany zay ny fomba fiakanjo zany maro ny fomba fiakanjo azo atao tsony zay rehefa manao uniforme dia tsy mahazo milashe volo tsy mahazo se maquiller discret ny firavaka ataonay misy toerana tsy azona hidirana ohatrany hoe reny bara reny zany zao efa rehefa manao fanamina dia tsy afaka miditra amin'ireny zay raha vao mitondra nytony bokotra tony zao dia tsy afaka mandeha bus tsy mahazo mandeha bus re inhérent amin'le statut anao zany zany maro koa no namana very miala ny olona no ny antony mahavariana nefa ny aza zao dia miteny foana hoe tsy zaranareo raha miaraka amin'ny polisy miaraka amin'ny zandary ina mahatonga an'izay ohatrany hoe mitsikilo andry zareo zay ohatrany hoe matahotra zany zareo nareo polisy zany
misy an'izay mihitsy tena misy an'izay za tena be da be mihitsy ny namako no ohatry ny hoe naka distance zany naka distance ry zareo ary indrindrandrindra ny tena nampiavaka zany a le hoe manam-pahefana le manam-pahefana tsy namitaky zavatra be da be ary mifevitry n'olona hoe rehefa manam-pahefana io zany zao dia anararoatra fahefana manindrinindry nefany a tena rehefa tonga ao ianao le zavatra nieritreretinao mba hoe revirevy tambola kely zany ataoko an'izao fa rehefa tonga ianao tena tsy zany le izy tena tsy zany mihitsy le izy fa namolavola olona hafa mihitsy zany tato anatiny le fitandrona ny filaminana lasa discipliné a za zao tena nameny police-pirenena totra hafa mihitsiny a za olona faran'izay impatiente je me tiens pas en place fa rehefa tonga tato a mandry mambaiko daholo ny zavatra rehetrarehetra atao na te hetsika ary ianao dia tsy maintsy raha ny antso zao lalatina tsy afaka tonga dia niteny hoe ho avy zay fa tsy maintsy nihera tamin'ny bebe tamin'ny antanatohatra hoe ho avy zahay ny zavatra rehetrarehetra ataonay zany mandry amambaiko daholo a ny zavatra nianaranay tany amin'ny sekoly a ohatra hoe tsy mahazo misolakanjo raha tsy mahazo baiko a tsy mahazo misakafo raha tsy mahazo baiko a mibaiko dia hoe tsy maintsy lany ny vary a dia tsy maintsy laninao io vary io a fa tsy ohatrany hoe maneritery ny fahalalanao zany ve le izy sa ny fahitako azy manokana zany a sa hoe le discipline no ianarana discipline mitondra le izy tena hoanoza poussé tany amin'ny limitinay farany nafahanay zany nandanjalanja hoe hatraizany fahafahanay dia hatraizany fahafahan'ny hafa dia iaina ve iaina manko le panao gazety tany io centre nanao droit commissaire iaina CGP iaina zafatoko raha mato secrétaire général ny tiako antanina hoe ianao mampanao gazety mazamazandoha io a nefa misy hoe tsy maintsy manaraka baiko dia ahoana zany nanafilahana ny tena hoe tena misy frustration ve hoe misitrapoko sao dia zao nefa tsy maintsy zao zay mazava-dehibe an'le fifanana eny amin'ny sekoly satria indrindray zay mahazo baiko tsy fantatray zany ianao zany mety anao ianalize an'le izy nefa le izy indray ohatrany oy ina koa zany ohatra mibety be ohatra zany hoe andany ianareo mitady vitsika lasy vavy ahoana mosy dia ianao zany am'mana retiko ve tsy managedraka anahy dia tsy maintsy azo le vitsika aza vao mitenenanao hoe laty dia vavy dia tsy maintsy miteny ianao fa raha vao tsy miteny ianao dia voasazy dia izay zany namola vola hoe mila manaiky foana ianao a ny olona manao akanjo fanamiana moa zany dia hoe manatanteraka aloha a dia rehefa avy ianao a mametraka fanontaniana rehefa misy zavatra tsy azonao kapitany mendry mitovitovy amin'izay ihany ny fanontaniako hoe ahoana le hoe tsy maintsy manaraka baiko iny moa zany zavatra tena nianarana taty amin'ny miaramila indray iny hoe resaka discipline zay dia ny zavatra rehetra miainga baiko daholo tout se fait sur ordre ozy izy ny lehibe anay zay dia ianao zany io lehibe io tsy hoe olona adala fa misy antony ao matoa izy manome an'iny baiko iny a dia ianao zany nataonao mila manatanteraka fotsiny fa ndraindray fa tsy ohatrany hoe fananamona kely any le baiko hoe ndana mijery vitsika lasy vavy le izy aloha ianao misy taona manana an'izay sensation zay fa ianao koa nefa no mitondra ho anay zao zay mitondra dia misy taona koa ianao manao zavatra ohatran'izay amin'le olona hoentinao dia nefa ianao manana ny raisonnao mahatonga anao mampanao an'izay dia ianao zany comprendre an'le lehibe hoe matoa izy mampanao anao an'izay dia misy antony manokanao fa tsy sanatry hoe andehana mamanao izy akory dia nareo ve fa nanana impression hoe araka le tenin'ny madame la secrétaire générale atao ohatrany hoe tsy misy dikany mihitsy nakasa ny zavatra tiako asaina ataoko zany fa dia ataoko ihany za mbola tsy nanana an'izay pression zay indray aloha za zany ninao zay foana hoe ianao zany lehibe a dia misy taona ianao hoe mitondra olona ianao dia dikan'izay zany ianao manana ny comportement n'iny lehibe iny koa ianao dia zay mahatonga anao hoe misy antony daholo zavatra rehetrarehetra io fa tsy hoe ataotaony fotsiny amin'izao io mibaiko iny na hoe meme fotsiny amin'izao io mibaiko iny zany iana ndray ny point de vue ako zay firy taona moa zany ianao zao no 2012 ianao 2012 ako no niditra tao amin'ny akmila dia firy taona moa formation 2 ans 3 ans zay no manao formation c'est-à-dire zany 2015 ianao 2015 ianao mivoaka avy dia tonga dia efa niasa vita indray ny formation 3 ans tao amin'ny akmil dia nanao choix zany nanao gendarme dia rehefa nanao choix gendarme dia niofana tany Moramanga dia tany amin'ny SGN io toerana iasako amin'izao io no nandehanana dia nanao formation na 1 an tany zay dia rehefa vita zay vao nisafidy nalefa tamin'ny poste voalohany amin'izay zay tamin'izay
betsaka ve ny vehivavy eo amin'ny USGN miara-miasa aminao misy anankitelo zao zay ny eo amin'izao telo fotsiny fian'ny lehilahy be da be lehilahy daholo zay mihitsy le monde le force tena mbola hoanontaniko anareo mihitsy zay rehefa avy eo ivermato amin'ny commissaire Vovola le mitovitovy amin'ny fantaniko amin'ny tamin'ny G2 ihany hoe ohatrany hoe inona na samy hafa rehefa taty amin'le fiainana miaramila fiainana polisy zany ampitahina amin'ny fiainana civil discipline oui zay ny tena hitako zany na samy hafa anazy zao a taloha mbola tsy polisy a ohatra mandehandeha ho azy zany le fiainana tsisy hoe zavatra mame anao amina zavatra anankiray a fa rehefa lasa polisy a dia tena hoe discipline tanteraka mihitsy ianao na ny fifoazanao am-pandriana fotsiny arany tsy mila réveil-ntsony fa toa dia efa ile fahazarana an'le niainana an'le formation tany amin'ny école mifo azy io masonao io amin'ny dimy maraina farafatarany mifo azy dia efa hainao daholo ina zavatra ataonao durant la journée iray manontolo a dia mandrapodinao any an-trano efa hainao daholo zany hoe inona daholo ny programme ampiainanao tsisy hoe zavatra l'improviste zany na raha tsy hoe baiko l'improviste moa izy zany tsy maintsy hoe tonga dia efa dudiko taka koa ianao mandray an'le izy dia tsy mampanina ohatra ny lasa tsisy imprévu zany ny fiainana tsisy atonga dia mafantatra hoe tsy maintsy zao dia carré be ohatran'izay oui zay mihitsy le ngamany hoe les formations e zay ny hoe mahasamihafa an'le ataoko hoe purement civil sy le olona nandalo formation satria tena namolavola be mihitsy n'le formation dia rehefa namolavola izy ohatra ka formatage kely formatena kely ianao anaty le formation oui dia rehefa formaté kely ianao a dia lasa tsisy hoe tsy atahorana hoe ivona an'le zay le discipline zay tsony zany raha tsy hoe misy moa zany mety hoe maninga ihany tsy voatery hoe rehetra moa zany fa miaraka amin'ny conscience rehetra hoe rehefa tao amin'le rehefa lasa polisy am'izay dia nisy toetra tena teo aloha tena ohatra hoe tsy nanananao intsony fa efa formaté efa mivadika zavatra misy kely ihany oui misy kely ihany nenao inona ny anazy ohatra zao hoe la impatience ny tena vitanao hoe nandraisana impatience satria misy an'le obéissance iny zany le obéissance aveugle zay le nampianarina voalohany dia tu dois obéir zay fotsiny dia voilà na teanao zavatra fara zany dia hoe eo mijoro eo ianao dia mijoro eo ianao mandritra ny atsasakadiny dia eo dia na teanao zavatra fara nandeha teo any amin'ny toilette zany hoe misy toetra ny G zany taloha efa abandonné efa tena hitanao hoe tsy anananao tsony mihitsy zao misy kely ihany fa iny revient au galop zay chasser le naturel tsy maintsy hoe tena enao mihitsiny zany manao autodiscipline hoe non ajanona hatreo ihany dia ohatran'izay nyfantaniko hoe inona zany zao ny mety hoe toetra ny commissaire Vovola tena nanananao taloha mihitsy ohatra hoe za accident na za impatient dia tena ohatrany hoe voafe na voaova mihitsy rehefa lasa polisy mafimafilo kely mafilo ie zay nge le tena toe tsy frustré ve hoaly ohatrany hoe za zao mafilo za ve rangamena ny ty baiko ty nefa hitako hoe tena tsy mitombona mihitsy fa tsy maintsy atao raha za zao tamin'za mbola sy polisy a raha ohatra hoe za camarade dia amena fanafody sa tsy mety mihinana ny fanafody io ohatra fotsiny dia rehefa lasa polisy nefany a dia hitako hoe tena niova be le izy tsy tena latsaka mbany be le fa mafisan-doha dia satria hoe tsy maintsy manaraka hita hoe mampiova zavatra tsara le izy ary neny fisevonitsondray ary inona ny tena hitanao na samy hafa amin'ny fiainanao tamin'ny civil sy zao efa lasa polisy firenena zao nena manokana zao a le resaka hoe fisehoanao le fisehoanao eo amin'ny fiarahamonina zany tena niova be mihitsy taloha rehefa mivoaka ianao dia mamany le zanako zany voatonona fa amin'izao ianao rehefa mivoaka dia atsony zareo hoe manao anazy sefo zareo moa tsy mahafantatra le resaka grade fa rehefa fantany hoe ao anatin'ny force ianao dia atsony hoe sefo daholo na hoe polisy ianao na gendarme dia zay aloha ny zavatra voalohany iny fiantsonanao iny nefa tsy hoe mahafinaritra fotsiny mihaino anazy fa mitaky andraikitra le izy eo anivon'le fiarahamonina misy anao zay aloha ny miaraka aminazy zany dia niova ihany koa le rehefa le manomboka manao tenue amin'izay ianao zany nanomboka tamin'ny mbola mpianatra dia tsapanao hoe misy olona miantehitra aminao matsiary hoe malemy na ao amin'ny fianakaviana io na eo anivon'ny fiarahamonina dia rehefa anina izy dia miteny hoe antanio vonitsoa rehefa misy zavatra mitrangana ohatra izany
dia manomboka manontanytany trangan-javatra izy inona natao raha misy an'izao mandeha zany le resaka le hoe conseil soatran'izany raha hoe mbola tsy nandray an'le asa ny tena fa mbola atao anatin'ny formation dia nitovizako tamin'izy telo miravavy a leo amin'le resaka hoe discipline efa discipliné ihany teo aloha fa ny olony discipline iainan'ny olo tsotra sy ny ao amin'ny force zany tsy mitovy fa ny rehefa tafiditra ao anivon'ny police pirenena ianao a dia io arak'le fiantso anazy hoe corps hiérarchisé manaja mibaiko ny lehibe eo amboninao zany ianao dia tsy mametraka fanontaniana fa manatanteraka ny atao nefa misy fotoana ihany koa ianao a misy zavatra tena hoe tsy maintsy ataonao tampoka hoe tranga tena hoe tsy maintsy andraisanao décision dia tsy maintsy ianao anaty izay discipline izay manao tatitra any amin'ny lehibe anao mampafantatra avy hatrany hoe nisy tranga ohatran'ity dia izay zavatra izay tena ny enarana za olona zatra tsy manao compte rendu zany tena hoe tsy efa tena hoe izay mihitsy ako hatramin'izah mbola kely zany efa telo lany anadahako dia efa considéré ny ray aman-dreny foana hoe ohatrany hoe efa da zany izy zanakitsika ay satria ohatrany hoe fa lala toetra kely mitovitovy toetra tamin'izareo ako dia tsy dia mirendre compte amin'olona loatra fa rehefa nampianarina hoe mila manao tatitra ianao mila ohatra zao ianao dia miditra ao anatin'izay lasitra zay zany ianao dia mianatra zany hoe mahita hoe tena mazana indrindra ao anareo efatra angamba dia zay hoe zay le ohatrany hoe voatery tsy maintsy manaraka baiko zay zany raha ohatra manko tsika vehivavy manko amin'ny ankapobeny ohatrany somary misy foana côté rebelle zay zany amintsika asana hoe alema vehivavy na fa amin'ny ankapobeny ohatra ny hitako ohatran'izay ny vehivavy dia rehefa avy eo zany nareo tena namola tena mihitsy hoe miala zay côté rebelle zay na misy inona le ohatrany hoe natokavana tamin'izay mihitsy zany tiako azo hoe le processus ny atido hoe tena tsy maintsy manaiky tsy maintsy manaraka bay tsy maintsy mamaly voaray tsy maintsy misy remise en question ya eny an-dalana eny zany sady manatanteraka misy travail sur soi be zany zay mihitsy tena zay mihitsiny fa ny instructeur nanampy be a mety hoe athéoriana le izy eritreretinao hoe inona moa zany hoe reto ihany firy le mot azonareo tenenina ry vontso anaky dimy ihany eny manaiky ianao zany na ianao miteny hoe tsy le eny zany le voray ny filazana azy na ianao mamaly hoe tsy ho zay dia ny akoatran'izay a le misy somariana zay hoe le faneho-kevitra zany le faneho-kevitra anao zany hoe raha mbola mpianatra ianao a dia tsy maneho hevitra fa manaiky tsy afaka manazava ianao zany tsy manazava ianao mandray a manatanteraka ianao a dia ny faranao hoe fanahinana ina zavatra mitranga dia mbola tsisy lanany hevitra ao aloha tena mazanao dia nefany zany a raha ohatrany any amin'ny nsp mantsy zany niveau somary ambonimbony ianao ny olona zany mety mietrehitra hoe zako zao ohatra zany hoe za olona diplômé en maîtrise ako za misy mana doctorat reo mpianatra reo fa le zay le humilité zay zany a no tena takina mafy mihitsy satria raha eny ninninona zany ianao rehefa eny akianja tsisy raha iny olona an'ty zavatra ty atsoriko ty fa araka ny tenen'ny vontso tao hoe sefo ianao dia zay mifatany ary zay sefo zay be da be ny zavatra andrasany aminao ary zay zany anisan'ny hoe zavatra tena indraindray manahirana anao satria misy toerana manokana ametrahany fiarahamonina anao dia iny moa zany efa nampianarina tany amin'ny sekoly hoe naiza ianareo a dia manao accueil public na any trano na any ampiangonana na any tsena rehefa misy mitenenao hoe mba afaka miresaka kely ve dia tsy maintsy ianao mame an'izay retour zay ary tsy mahazo mihitsy mamoaka ny phrase hoe tsy haiko zany na tsy fantatro zany fa ianao zany a satria ianao no manampy ny olona ny anay zany zay no slogan miaro sy manampy a dia tsy maintsy manampy faravaratsiny zany ianao mahafantatra hoe aiza ny toerana tokony andehanany raha tsy atao anatiny andraikitra sahany ny police pirenena le izy fa efa zay zany le lasitra namola vilany a ny tiako tenena zany sady mba afatra ihany a raha tena misy olona manafanirina ho lasa sandary na ho lasa police pirenena
dia rehefa faniriana izay dia efa nijiva polisy anjato ny fiofanana efa azonao fa rehefa tonga ao zany ianao a dia mitanjo ny sekoly dia ny ahatonga anao a polisy pirenena no ahatonga anao gendarmerie pirenena fa tokony tsy manana mihitsiny zany eritreritra hoe animba fa tena amola vola olona mpitandro amin'ny filaminana dia ahoana indray zany hoe vehivavy ohatranareo tsy maro ngamba mbola tsy maro ny vehivavy polisy ny vehivavy gendarme betsabetsaka polisy satria zay nanoka tamin'ny taona 1970 dia efa nisy vehivavy ay kosa fa na izany raha majorité homme foana aloha ny fitandronan'ny filaminana 12%. Mbola tena kely anie zany manao ahoana zany vehivavy milomano ao anatina tontolona lehilahy zany dia tsy manina atomboka amin'ohatra ihany allo ataoko angambany hoe tsy dia nisy olana satria marina fa hoe nisy kely ihany discrimination fa le toe-pisainanao mihitsy hitondranao le izy no tsy nampisy olana azy tsy misy olana hoe mora ny adaptation tianao lazaina fa tsy misy olana hoe tsy nametraka olana ny lehilahy na ny ray anao tao anatin'le monde zay majoritairement homme nisy any discrimination moa zany iny efa nature atsika olombelona hoe vehivavy sy lehilahy ty vehivavy fa nandalo kely fotsiny angambany le izy fa rehefa tena tany amin'ny école sa efa miasa mihitsy satria moa zany fitomboa moa zany any amin'ny école foana dia ataoko hoe nandalo kely teo amin'ny semaine kely fotsiny angambany mety hoe fanavakavahana kely vehivavy sy lehilahy fa avy eo a miarahona natao daholo ihany dia afaka le fanavakavahana zay ary ny officier vonitsony manana an'izay fahatsapana izay hoe somary sahirana satria vehivavy eo anatina tontolona lehilahy na mety natsapa fanavakavahana kely na fanambanimbanina koa tsy fantatra raha ny promotion anay aloha zany tena hoe mahafinaritra fa somary niona kely zay talohan'ny dirana teny amin'ny école filnareo vehivavy tamin'ny promotion raiky ambe folo vavy zay dia sivy amby telopolo ny lehilahy zany hoe mbola majoritairement ihany dia efa niona zany zay talohan'ny dirana teny amin'ny école fa ka fantatra saotra zany dia efa nirodana tamin'iny zany lehilanelana teo amin'le hoe vavy sy lahy dia ny tombony be arany a rehefa misy zavatra tena hitan'ny lehilahy hoe mafy be hoe mafy ho aminay vehivavy dia manampitra zareo le fizika moa zany ny hery fizika ve mitovy amin'ny eny lehilahy samy misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy amin'ny maha-vehivavy ho an'ny ENSP manokana tsisy hoe ty ho an'ny vehivavy manokana fa tonga dia hoe io ho an'ny rehetrarehetra zany hoe efa misy niveau zany tiany fiofanana ahatongavany rehetrarehetra ahatonga an'le hoe ny tarika andray mira ray manontolo mitovy ny fomba fisainana mitovy ny fiatriana zavatra ny herintsika sy ny oatra zany dia miara manao amin'iny avokoa ny lasa ny vavy dia mahafinaritra le izy satria rehefa tonga daty amin'ny asa ianao zany efa hoe voahomana tsara hoe tinge ka tontolo majoritairement homme ty misy anao ty dia voniny ianao hiatrika an'le izy rehefa avy eo hoe atrehana arak'izay zavatra mitrango eo misy fanamboaran-tsaina manokana koa ve le hoe vehivavy ianao dia hiaina anatina tontolo lehilahy tena betsaka faneratsera sy atao hoe ao anatin'le tontolo misy anao tsy maintsy misy fanamboaran-tsaina le izy satria misy foana le fahasamihafana na amin'ny resaka toe-batana io na amin'ny fomba fisainana fa rehefa le hoe tia ny mahapolisy anao tia ny zavatra tokony ao an-tsainao tia ny asa tokony ataonao masaka tsara ao anatin'ny tsirairay zany na lahy io na vavy dia mandeha le fiarahamonina ao anatin'le fanatotosana an'le asa dia izay ihany koa zany hoe amin'ny matompona andraikitra na vehivavy manokana ana dia izay koa ny ampitaiko amin'ireo polisy vavy izay ao mba fifehezako ireo hoe afaka miara-miasa tsara ny polisier lahy ny polisier vavy tsy tokony ho sakana afaka mifameno moa zany amin'le asa mamoaka sary anankiray ny kapitany miendrika ndray no nytaniko hoe telo fotsiny vehivavy any moramanga any fa minao fa araka le teninao koa hoe enareo tany amiakimila vitsivitsy zany vehivavy no lehilahy ahoana ny ainana an'izay hoe vehivavy ny tena ao anatina tontolo tena be lehilahy be ho anahako noko ohatrany hoe fa zatra zany ahako ay satria anao nanaraka ny dadanao foana hoe fampanay anankiray moa zay tao an-trano zarero mivavitokany dadanay sy mamanay fa zoko roa lahy dia za sady faravavy mivavitokany dia ohatrany hoe fa zatra tamin'izay monde zay dia ohatrany hoe tsy dia nilany sadapta be mo tany amin'ny akimila amin'izay ianao efa mahita le réalité hoe efa ohatr' zao foana zany dia ny ancien sy ny ancienne anay efa mitena an'izay hoe
ohatran'io foana io tsy maintsy vitsy foana ny vehivavy par rapport amin'ny lehilahy dia ohatran'ny efa nanaiky zany ny saina hoe zay le zavatra izy dia efa nanaiky zay tsy nanano sarotra mihitsy zany kapeta-mendrika hoe tena ohatra hoe lehilahy daholo ty miara-miasy ty indraindray koa ny tena mety mila intimité ama-vehivavy zay mety tsy hananany lehilahy io na misolo akanjo alohanao eo raha tsy maninona azy zareo fa tsika vehivavy tsy maintsy mba maka sisisiny kely mba ahoana fitezarana mety confirmer zareo polisy fa tokony fakitafitakina zany fa ohatrany efa efa tsy dia misy an'izay tsony efa le formation misy nefa ohatra zay zany hoe tsy misy pudeur loatra tsony zany le pudeur dans le sens ohatra hoe mba maka sisiny kely ny tena fa isolo akanjo fa tsy mitovy totika fa moa zany le ohatra zao daholo zany zay zao dia isolo akanjo zay dia tonga dia mandeha fotsiny baiko hoe mitodirana anareo fa zay isolo akanjo le devant fotsiny no misy zavatra efa misy phéromones ohatr'izay zany fa tsy dia tena zay mihitsy tsy considéreny zareo ianao hoe vehivavy fa hoe polisy ianao zay fa tsy manina ve zay le hoe tsy considérena hoe vehivavy zay ohatrany le polisy aloha zany zay vao vehivavy zay no tiako teneniny tsy nanana olana zay aloha tena tsy nanana raha za manokana olo tsy dia nanana olana tamin'izay sady manampy an'izay SG no te hanampy any hoe fa nenao indray tena hoe ianao mitondra lehilahy eo ambany fifehezanao manao hoany zay satria manko tsika amin'ny akabeny culturellement tsika dia efa ohatrany hoe zay tsy te hoetim-bavy misy an'izany tsy fantatry na tsapo zany fa ianao zao arakaraka ny évolution anao tao amin'ny polisy firenena tonga amina andraikitra ambony be hoe secrétaire général zany ny ainanao ve zay hoe indraindray tsapa ihany le hoe vehivavy mamebaiko lehilahy dia misy réticence le olona omeno baiko sa manala n'le zay côté culturel zay le mapolisy mipetraka aloha zany le antanatohatra le hiérarchie iny moa zany dia efa tena hoe sotoavina soambo ao anatin' le polisy pirenena fa ny tsapako ary ampitaiko amin'ny zareo zandro hoe raha anao te hanana fahaiza-mitarika ianao leadership zany te hanana style de commandement ianao zay samy manana safidiny zany ny fibakona te hanana fahaizana mandrindra na resaka management reo zany zao efa tsy afaka misaraka tsony reo anankitelo reo ny zavatra tsapa zany miapprécier zareo tena le personnalité anao mihitsy zany nijereny hoe izy ty olo ty dia tena important be amin'ny zareo ny connaissance anao ny compétence anao ny capacité anao dia ny capacité relationnelle indrindrandrindra ny fahaizana miaraka amin'ny olona iny moa zany nampianarina tany amin'ny sekoly fa le fampiaranao an'le izy zany eny akianja amin'ny andavanandro koa mila mahay mandanjalanja ianao hoe eto leader eto commandant eto chef eto ohatrany hoe piaramonina samy polisy pirenena exercice en permanence mihitsy zany zavatra rehetra isan'andro ny zavatra rehetrarehetra ataonao zany isan'andro dia dans ce sens ny olona zany efa mahita lazainy zareo fa zaho no manana air martial miavinavina zany tsy miavinavina fa zay no lasitra nameno ny sekoly fa rehefa mifandray amiko dia fantatrao hoe atray zany maha-olombelona atray zany maha-polisy pirenena atray zany mampitarika anahy fa ianao rehefa mitarika olona reo olona entinao reo koa misy zavatra takiny aminao fa talota mivoniditra tao amin'ny sekoly ve iaina tsy natsapan'izay sa tena nandeha ho azy mihitsy le hoe fahasamihafana eo amin'ny lasy ny vavy sy le mety hoe traitement ataon'le lehilahinao mahavehivavy anao fito amby roapolo zay ndray mihira raiky amby folo ny commissaire roa vavy zay dia efatra amby folo ny officier vavitokana zany ny tany ny indray mihira aloha zany ny hitanao hoe ohatrany nanavakavaka fa vao nahitanao tsy haiko moa zany zareo fa za zao tena nanomana dia miaraka miazakazaka ohatrany dia ry zareo mametraka hoe nrety mavehivavy ny entina dia zay telivavy zany ny olo indrindra miazakazaka dia rehefa tapitra le exercice dia nisy mpamoaka mihitsy ny teny tapiko hoe fa ianao vehivavy sa lehilahy mafy be tena tsapatsapabe fa ianao ty vehivavy sa lehilahy efa manina dia indraindray zany ao ambadika hoe misofra zao zay entina mafy azy entina mafy ranga satria io zany
rehefa manao zavatra ianao a mahaiza mivona dia aza miatratra mihitsy hoe tsy vitanao io izy fa izay état d'esprit ena izay mamafy a ary nampianarina koa zay hoe ny saina mitondro an'io dia manaraka ho azy ny vatana fa zatany na discrimination fa lalatina vao premier jour premier dîner zay sakafo a ny sakafo tamin'ny tanana zay dia natsona izy zale mpanao gazety fiteny ratsy polisy za zany tsy niteny a iza dia tonga dia niteny moa zany efa professionnel teo akaiko hoe atsangano ny tana fa voasazy eo ianao dia nanangatanana any za tompoko dia niteny moa zany hoe elef commissaire ny aina miomany ianao fa iomaka ianao androany traitement spécial any ianao sy ianao zany tsy mahafantatra ny loha azy vodiny zany hoe inona ny atao hoe traitement spécial fa dia efa niandro fotsiny dia mafy sa tsy mafy tsy vita tsy teny hoe vita ihany zany e ianao tenena hoe tsy maintsy mihinam-bary amin'ny tanana exercice silencieuse tsy mahazo misy maneno mihitsy a dia nandray vary tamin'ny tanana ny servirany namana amin'ny tanana dia miteny le lehilahy tafaka visa tanamankavarana hitanao zany le exercice ohatr'izay tonga dia miteny hoe za zao no service de table fa sy anaovako azy eo ty nangaviana ankavanana zay zany le efa mametraka sahady an'le fahaizana mitadika sy fahaevana ao anatin'ny fibaikona fa nisy kely ihany aloha zany le izy fa zay zao ny fampiresahanay sy mendrika teo hoe zany efa tamin'ny taona dimy sy roa arivo no nampianatra teny amin'ny sekolim-pirenena ambony amin'ny polisy zany hoe ny valo polisy anjato ny commissaire sy ny officier eny 15 zany amin'izao mpianatra daholo dia mety hoe mamora zavatra zay manamora zavatra le izy a ohatra ny mipetraka kokoa le commandement izay indrindra moko moa zany a le fahaizanao miserasera miaraka amin'ny troupe zany c'est important mametraka hoe eto tsika polisy-pirenena fotsiny a rehefa eto dia CGPI no miresaka io a rehefa eto dia le manja daholo ny eo vehivavy rehetrarehetra dia manao resa-behivavy a ny fahaizanao mandanjalanja an'izay zany hitako hoe mampipetraka n'le fa mba manao resa-behivavy ihany tena akanjeny polisy tena le lehilahy manao resa-behivavy tadidiko tsara manao resa-behivavy ohatrany mahafinaritra kiry bogosy ry ka izany ianao io a zay fihetsika ataonao rehetrarehetra tazany le lehilahy daholo tamin'ireny fotoana teny amin'ny 13 mai reny zany zao dia efa misy moa ny anay zany fandrindrana misy olona tsy afaka mandeha any raha tsy miaraka amin'ny homologny ao anatiny ny hery filamena sy fiarovana dia samy matetika amin'ny mandeha mijery ny moral ny troupe dia nanao fananina mihitsy tsy mikanjo zany mandeha eny a mba hanamora n'le fandraisana dia mety zany aika zareo mijerenao daholo ka le lehilahy rehetrarehetra dia hoe ve ohatran'izao iny dirikabo amin'ny polisy iny rehefa tsy mikanjo e rehefa tsy ampenu zay tsy mikanjo zay fa saotsika tatokatranano gaga hoe britana be zany fa zahay koa rehefa lehilahinay koa jerenay mihitsy dia teneninay mihitsy no hoe tsy mety aza manao fa tsy mety tena ohatran'izay mihitsy ka tena manao an'izay mihitsy zay na samyzay renga mifampitaiza amin'ny fomba fiakanjo ny volo ie indrindrandrindra rehefa tena civil moa zany tenena hoe misy akanjo marina fa tsarynareo fa tsy mety satria le statuenareo efa ohatran'izao dia tsy mety ohatrany hoe tsy manao short rappel moi zay tsy manao leggins zay rehefa mandeha miasa na amin'ny fiainana andavanandro araka ny tenen'ny vonitsoa teo hoe ianao mety mihevitra fa tsy fantatry ny olona ao anatin'ny fiarahamonina nefa ny fiarahamonina mahafantatra anao zany dia ianao zany tokony metrika an'izay fahamendrehan'izay foana ao anatin'ny fiarahamonina fa io indray moa zany rehefa hoe resaka bandy no mandeha dia bandy daholo zay miaraka amin'ny lehilahy eo zany tsisy fanavahana fa dia ohatrany hoe dernier carré dia miaraka eo daholo ary mifanohitra amin'le fanontaniako teo indray ty fanontaniako teo ary misy indray ve fahatsapanareo hoe ilaina vehivavy mety namora zavatra kokoa tao amin'ny tampolisy na tamin'ny gendarme raha ny anay aloha zany a manomboka miapprécier araka ny teneniko teo ry zareo nikarakara ny kermesy ny hery filaminana sy fiarovana zao zay teo a
dia nanao zareo lehilahy hoe io ary vitanay logistika dia ataovy amin'izay nitosonareo vehivavy iny zany fantatra ry zareo hoe sao zany omanako miaprese zareo hoe ilaina ny vehivavy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra na resaka amin'ny asa amin'ny andavanandro hoe hafa ny fijerin'ny vehivavy ary zay koa zany manomboka mametraka na resaka hoe fahadiovana na resaka filamina na mametraka le izy tsikelikely na ny amin'ny resaka ao anatin'ny mbola horesantsika ry zay amin'ny tapany faharoan'ny fandarasika ho an'ny kapitaine Metrika ilaina vehivavy ve mety nisy fatsapanao hoe occasion na opportunité hoe nahamora kokoa an'ilay asa na ilay ao anatin'le corps misy anao le na vehivavy anao ho any amiko manokana zao za zao manko mitondra mpianatra dia mpianatra hoentina tsy hoe vehivavy daholo misy lehilahy mpianatra zao izy tona 150 folo fotsiny vehivavy amin'izay dia tena hitako hoe avantage n'le hoe vehivavy zany ianao zany somary à l'écoute kokoa ny olona hoentinao ianao zany mihaino hoe miteny izy hoe mitaraina hoe ohatry zao dia raha vao lehilahy manko zareo tonga dia tsisy an'izany zao fa ianao zany ianao mandaa mety hoe non tsisy an'izany fa ianao zany anatinao any mieritreritra sao dia mba tena marary ary sao dia mba tena zao ary na amin'le maha hoe fondreny anao zany misy fotoana tena hitanao hoe mipetraka dia mora atony ny olona zany mora kokoa manantsona anao hoe aleo miresaka amin'ny kapitaine fa izy mba mety micomprendre situation antsika kokoa dia lasa zareo aleo kapitaine zay misy an'izao cas zao zay misy an'izao cas zao dia tena hitanao mihitsy hoe micomprendre dia manao miazira kokoa ianao ohatrany hoe mavehivavy mahafondreny anao zany ianao tena misy fotoana marary ny zanako any Antananarivo dia nefa ny ohatrany hoe ianao nanao examen le mpianatra ohatra dia tsy afaka ny mandefa dia zany mirassury anazy hoe zao ataovy tsara aloha ny examen dia zany ajerena zay solution amin'le famille aty Antananarivo dia rehefa vita ny fanadinana dia resahako ny lehibe dia alefa mandeha makany Antananarivo ianao iny zany tena hitako hoe avantage dia ny faharoa indray ho an'le personnel vehivavy gendarmerie hitako hoe amin'ny resaka renseignement ny vehivavy zao hitako tena efficace be mihitsy nianatra ny resaka renseignement izy za tany Inde tamin'ny heritrona ohatra zao no nandeha nanao formation tany Inde resaka ny renseignement iny dia anisan'ny zavatra tena maro teo len'zareo koa zay ary hitako hoe misy eto Madagasikara izy misokatra kokoa zany ny olona ny vehivavy mora kokoa manao simulation samy anao misarona kokoa dia mahazo renseignement kokoa ianao zany lehilahy zao raha mijoro dia hitanao mikopombolo tonga dia fantatra miaramila iny na polisy iny na gendarme iny amin'le kopombolo zany na inona paoziny hoe dia ohatra mifantatrao foana amin'le kopombolony lehilahy hoe tsy maintsy force ty fa ny vehivavy zao misy fotoana manao postiche na manao perruque dia efa miova be mihitsy dia iny zany anisan'ny avantage anankiray koa amin'le hoe misy vehivavy ao anatin'le mizara an'izay fomba fiterizay aloha mravavy sa yes indrindra misy expérience avazonareo tantarainanay amafisy kely fotsiny ngamba zay le hoe vehivavy zany manana zay le bienveillance kely zay somary zay dia manana zay approche zay moramora kokoa vehivavy raha misy situation anankiray maka approche amina olona anankiray zay zany tena remarqueko anatin'le izy hoe vehivavy koa anankiray raha ohatra ka eo amin'le fibaikoana lehilahy dia ny zavatra tsikaritra hatramin'izay na polisy ana vehivavy ohatra mbola tohateny kokoa zany ie raha ohatra ka hoe andeha hibaiko lehilahy mihoatra ny lehilahy mitovy anazy nefany au contraire an'le fiainana hoe tretsika zany tokony hoe lehilahy no anana zay toteny kokoa fa ny vehivavy rehefa tena manana zay le commandement fibaikoana zay tena toteny be amin'ny lehilahy mihitsiny zay koa mitsapany itovizako amin'izy telovavy moa zany lefa voalazany zareo teo fa ny anapiko anazy leo amin'le resaka relation en public ohatrany hoe rassuré kokoa zany ny olona rehefa fantany hoe misy vehivavy eo fa tsy lehilahy be daholo anisany ataokan zareo teo aloha le hoe vao manatona bravo police na gendarme dia hoe bebotiny any efa misy fiteny moa ohatran'izay zany dia matahotra ry zareo fa rehefa fantany hoe misy vehivavy afaka mandray tsara afaka manoro tsara hoe zao ny ataonao na dia ametraka fitoriana ary zareo teo aloha matahotra fa amin'izao lasa misokatra ny fahatokisany le olona zany le ponina ndreo service anankiroa reo ohatrany koa rehefa misy fandrindrana filaminana reny atao amin'ny toerana be olona misy fihetsiketsehana sotra zany rehefa misy vehivavy manao tenue eo tena ny vehivavy mandalo to dia miakatra be mihitsy zany ny ampony zareo vehivavy mitandro filaminana sy ohatran'izany dia anisany ihany koa hoe
mampitony zany le izy mampitony an'le monde rehefa hoe lehilahy daholo ny ao anatin'le izy a hitanao hoe tsy équilibré fa ny fisin'le vehivavy 12% zany eo amin'ny police-pirenena araka ny voalaza madame Eche teo dia hitako hoe équilibré kokoa zany le fiarahamonina sy ny fanatotosana le asa apaisant zany apaisant le izy a satria be dia be mihitsy ny asa ao a tena ilana tena hoe vatan-dehilahy ny ilaina makany fa tena betsaka ny asa tena hoe ny vehivavy a mavita le izy tsara tena mitondra avo an'le fanevan'le le ministère ao anatin'le izy dia tonga dia fandraika amin'izay fantaniko hoe ahoana ny fahitanareo hoe point positif sa point négatif zany ny fisina vehivavy ao anatin'ny corne ao anatin'ny tontolo fitandronan'ny filaminana ina mety mahatsara azy ina mety maharatsy azy zay pite akoatra hoe apaisant teo zany ny tena mahatsara anazy aloha zany a hita hoe efa fandrosoana le izy fandrosoana le izy tsika miaina ao anatina fitoviana elako zao tontolo zao a dia efa hoe mirosotsika ao anatin'izay zany dia ny fanatotosana ny asa hoe miaraka mivoatra zany miara mivoatra amin'ny politika an'le ministère amin'ny politika mpanjakana ny zavatra ohatran'izany hoe mena toerana anjara toerana vehivavy mavita azy le hoe lafratsy za tsy mahita lafratsy ny any hoe za manokana tena hoe tena ohatrany tetrany Eche amin'ny tenena renao aloha ary hoe inona ny mety lafratsy nitanao sa lafy tsarany sa za aloha zany a tsy te hijery ny lafiratsiny satria ny antony a za zany anisan'ny tena niady mafy ho an'ny vehivavy tao anatin'ny police-pirenena izay moa natonga ny brigade féminine de proximité eo tamin'ny 2017 no tena anisan'le réforme secteur sécurité iny teto a dia anisan'ny hoe réforme mangeza be nametrahana BFP tamin'ny 2018 zany menimena foandreo lehilahy reo reto vehivavinao reto tsy haiko mihitsy ange hoe efa feno zareo tsara mahavehivavy azy dia nareo mbola mitady le mahavehivavy azy ihany fa tsy le hoe mapolice-pirenena anazy nisy fotoana nisy ohatran'ny ina moa zany le ataon'ny manao ina moa le baromètre manontany sondage hita zany fa ny vehivavy sérieuse kokoa rehefa manao zavatra moi corruptible na eny an-dalana raha dia mahatsapa raha vao mahita vehivavy reo nge tsy azo ifanarahany satria ao anatin'ny discipline kokoa za mahita zany a ny vehivavy raha resaka zany izy amin'ny vehivavy hoe manana olana miakatra ao amin'ny inspection tena vitsy kely fa lehilahy daholo manana olana ny vehivavy zany a hitanareo le mora se confier izy ny police-pirenena vehivavy zany sazay koa manana an'le structure io a dia zareo ihany mitady ny solution am'izay mety olana zany tsy tejeriny lafiratsiny zany satria ny antony ingezy dia izao hoe matoa napetraka amin'ny politika ampidirana vehivavy ao anatin'ny police-pirenena dia izay hoe côté humain zay zany tena important ary izay natonga anay nanova an'io devisenay io lasa hoe miaro sy manampy le miaro zany efa asanay isan'andro fa le manampy zany le tena hoe mijery ny mahaolona mitsirika ny andavanandro ny olona mety zavatra tena hoe mivoaka amin'ny tompona ndraikitra ny filamina sy ny mpampiatra ny lalàna izahay fa any anatin'le resaka hoe vocation sy le iraka iny moa zany le mandringa foana ary ny teneniko foana moa zany na io resaka hoe mitaky ny zonay ny zoa zay vehivavy mitaky ny zonay adidy tiako tenena zany hoe raha te hanana toeranao ianao dia mila ianao zany manao ezaka mampiseho hoe izy ianao manana an'le capacité sy le compétence satria na tiana na tsy tiana aloha zany mamy eo amin'ny fibakiona raha niraka olona anankiray anatina mission ataoko hoe smart délicate zay olona fantatro fahavita no alefako na lehilahy io na vehivavy satria miraisonne amin'izay zany resaka stratégie militaire ka matetika zany le vehivavy izay ohatrany hoe manaratsy endrika ny force dia olona tsy mieritreritra mihitsy hoe anao an'le asa fotrany hoe tonga parazara atao anatin'le toerana izy dia tsy nanao ezaka koa izy fa dia nanao hoe telopolo andro fanjava raika zay moa zany miezaka foana mitarika andro zareo hoe
atao anatin'ny police-pirenena tsisy complément d'effectif zany fa ny olona tsirairay dia manana ny toerana sy ny fahaizany fa anjaran'ny mpitarika mahita hoe aiza no manavanana anazy ary ny asa rehetra dia miaraka mba azahoana résultat anankiray fa tsy hoe mipetraka eto amin'ny akeo eto dia midika hoe safa zany dia mandraindray olona fotsiny nefa ny akeo ny important indrindra amin'ny fanatanterahana ny asa dia zay moa zany niezaka tianay atao dia zay le teneny ko hoe za zany oa tsy te hijery mihitsy an'le hoe rafiratsyn'le izy anatin'le polisy tao anatin'le fitandrona filaminana nefa tsisy oatra ny anay aty amin'ny civil hoe vehivavy samy vehivavy ihany mifampianarana mifamposaposa zay moa maha-olombelona misy foana zay fantotenena mety voafehale hoe discipline ihany angamba ve zay satsatatra moa zany iza ihany hoe misy clan ary am'le promotion izay efa ezahana vakina moa zany zay arotany zay elanelan'izay a dia miezaka zany zay manao an'ireny activité ikambanana ohatra zao nareo manana fivasa zay manana fivampova fa mampiavaka anay amin'iny miaramila sy ny gendarme ny polisy ny vadina polisy miaraka ao important zany io any le intégrena le famille any io satria indraindray avy any ivelany ihany koa no manina moa lasa fandoto iray tantroka manimba n'le firaisankina sy le fiarahana ato satria ny sasany zany vao mipaika any amin'ny enina dia efa contrôle effectif efa tonga amin'ny téléphone dia efa imezanay fotsiny ndraika laclé amin'ny menôty fa tsy ratsy andeha satria ny anay tsy voafetra ny ora iasana reny le fiarahana aoriana ny asy reny dia tafiditra ao anatin'ny fanatevenana ny resaka fibaikona sy ny firaisankina zany a dia tokony manaraka niny foana zany nefany a ndraindray zany miborika kely mandeha maka tena misy mihitsy ka misy mihitsy ny miavinalina kely sy noatran'izany fa za moa zany amin'ny mahalehibe anao dia tsotra kely fotsiny hoe tsy rehefa miteny anao dia tsy tiako ianao au contraire rehefa miteny anao dia mbola tiako tsara kokoa iny ianao a sady ny lehilahy koa zany ndraindray rehefa hoe nao anatin'ny commandement izy dia matahotra hiteny vehivavy dia efa maninona oa matahotra tenendry zareo hoe andana manao volo andana manao azao fa ohatrany hoe matahotra ihany satria na tsy tiatsika zany mivoaka foana le maha société matriarcale atsika mifanajana ny vehivavy hoe ny vehivavy inge mine de rien tiako tenena zany lehilahy rehefa mahita vehivavy dia ohatrany mahita ny anabavy izy ohatrany mahita ny mamany izy a satria be da be nareo fa tsy zany atsondrareo ahoana maman sy noatra zany eny efa eny atselatselany eny any koa moa zany mamanjanao ohatrandray mba misy fanindrina akory zareo zay indrindra ma andrasa mbola horesantsika zay rehefa ave fa nytiako antanina hoe nareo ve satria nareo niditra tamin'ny école niditra tao anatin'io setry ny polisy io ataoko mivantana be ty fanontaniana ty ny aina ve le indraindray ohatra ny hoe fanenjehana hoe promotion canapé natongavana teo ny karana an'ity andraikitry ty nahatonga anao commandant any amin'ny SGN nahatonga anao nandeha ny antanatra ohatra ny fibaikona tao amin'ny polisy na tamin'ny administration na aty amin'ny opérationnel na ianareo hoe BFP tsy fantatra mety ny aina an'izany ve ny expérimenté an'izany ve za manokana aloha tsy niainako le izy le tena fa misy an'izany misy an'izany ao tsy fanko sy tsisy zavatra kely pitsopitsony zavatra kely tsika vehivavy manko ohatrany hoe tsy mba mérite-tsika zany natongavana amin'ny toerana ray matetika falazaina foana hoe nisipa tamin'ny ana na niaraka tamin'ny ana zay le teneko hoe promotion canapé isan'le fitenenana zay lalatina hoe niteny atody raha foy manana elatra dia misy koa hoe mivalala misy miplaza mahay zany hoe misy vovoizina any le izy a fa ho ana manokana raha ty toerana misy anaty zany za mahatsiary hoe mérité an'le izy a ezaka personnel nataoko zany miafy tany information a zany miezaka sy ny oatra zany raha ohatra hoe tavajanona eto a dia mbola ezaka mitoy manko le izy ezaka lavitrezaka fanirina moa zany hoe isondrotra foana eo amin'ny fiainana fa ny olona tsy maintsy miteny zay tia nytena satria tsy mahafantatra hoe taiza le fa nisy zay fa niainan'izay anao ndraiky ezaka asa civil moa zany dia le hoe projet hoe vao maheno le olona
hoe financena vazana na organisme vahiny a dia mieritreritra foana zareo satria ianao miasa ao a dia ianao zany sy mpan'le vazaha fantany akory fa ny bayeurany hoe tsy hita voamasonao na ritra fotoana natao anao fa any avelany any dia ohatr'izay akoa zany aty amin'ny resaka force ny olona miteny an'izao matetika olona sady tsy ao anatiny a tsy mahafantatra ny fiainany ao any dia zay tsy dia amezako tsy loatra ndreny olona reny fa izy miteny zavatra tsy hitanzy fa ny anahy rehefa hoe madio sy mahitsy ny tsirairay a dia mérité toerana dia manao ny asany fotsiny dia avelany ambadika any zay feofeo any madame zareo promotion tateorina aloha zany satria zay zany nametraka nle resaka hoe nomenclature de poste profilage na poste zareo reo tsy nafantatra zao fa tam'zareo niraisina ho police pyrénéna efa nijerenay hoe mirépondre amle profil tam'izany fotoan'izany za aloha efa zokizokony ihany moa atao amin'ny police pyrénéna tam'izany aloha tena nisy le izy nisy zany ny rahavavy nanao an'le izy nisy koa lehilahy nisy koa lehilahy manao an'izany fa tsy mivehivavy ihany fa za zao tena mba betsaka zay sipako tao amin'ny police zay tena maro zay le olona mampiteny sara le izy fa le izy a hitako hoe rehefa manana résilience ianao a dia afaka midépasser an'izany zavatra rehetrarehetra zany za tena efa nisy fotoana mivoaka tamin'ny Facebook mihitsy hoe sipaniany fa mivoaka mihitsiny fa ny anahy moa tamin'izay ny anahy tsotra kely fotsiny za efa tratran'izany ka tena niainako le izy efa mivoaka tamin'ny Facebook mihitsy misariko dia saron'le olona ao a dia niteny fotsiny moa ny zanako niteneniko hoe raha mijerijery Facebook nareo raha mahita zavatra mahakasika maman dia tenenao raha michoqué anareo le izy fa ça c'est la vie ny raha zany ny zanako narovako a fa za efa afaka miatrika an'izany na hatramin'izao raha zany nge ny olona mametraka te afantatra foana zany dredray moa ianao ohatrany hoe mba frustré kely ihany dia dredray mahateny hoe fa manina nefa izy raha te afantatra zany tsy manatona anao dia manontany hoe fa ahoana tsara moa nahatonga anao teo a dia ho tataraiko aminy porofo ihany lofa tsy misipa amin'ny aniny ianao io zay le izy any anao tsy zany ndraindray ohatra hoe mahafantatra amin'ny fiainanao mihoatra anao zany mihitsy mihitsiny dia ny anahy moa zany tsotra kely fotsiny hoe raha misy ara moa zany ve zay a misy incidence ave le izy amin'ny fanatanterahana n'le asa fa mafinaritra be zany ny fametrahany ny fiarahamonanao hoe ianao eto fa ndraindray ajiny fiarahamonina fa olombelona zahay mba manana fiainanay ny fiainam-pitiavanay ny fiarahamonina kelinay ny namanay a izay eritreretiny zareo hoe tokony tsisy an'izany zany rehefa eto ny toerana misy anao fa resaka an'izay tsika rehefa ve fa vetivety aloha nytaneny kapitany mendrika hoe anao ve mety ny ainan'izay vao tonga teo amin'ny toerana hoe commandant en cours any amin'ny centre de formation ny gendarme principaux ho anahako manokana tsy ohatr'izay le point de vue tondrako anazy mba tsy hananan'olona jugement aminao a dia ianao aloha mila mametraka ny toeranao hoe mendrika ianao hoe dinina tsara avy ny comportement anao satria ny comportement anao no ijuge ny olona anao avy eo iny molamola be iny molamola be zao fa ny anahy zay zany ny atohako manokana nanana an'le vadiko ny vadiko moa zany manambonahitra mitovy aminay any dia izy a anisany ohatrany hoe baliziko rehefa mitady ivoana amin'le zavatra tokony any na dia mba tsy hananan'olona jugement négatif aminahy dia teneniny tsy mety zany toetra zany a zao zany a dia iny zany anisany hoe anankiray nampianarina anao hoe ataova aloha le comportement mila dinina ianao mila dinina an'le hoe ianao commandant en cours ianao capitaine gradinao a dia apetrao amin'izay aloha le placenao mila mametraka an'izay place zay aloha zany ianao fa rehefa ianao no manaja ny tenanao a dia ajain'olona foana ianao za mbola tsy dia nanana an'izay jugement zay hoe nanao azao no natonga niny olona sa commandant en cours satria fantatry ny olona ny capacité intellectuelle fantatry ny olona ny capacité physique eo dia tsy samy manao jugement zany izy satria fantatry zareo hoe tsy possible mihitsy ozy izy zay zany le hoe mila mametraka ianao fa mametraka ianao a tsy hananan'olona jugement hoe négatif ohatra zany mitsary any zay resaka hoe fiarahamonina zay ny fatenenezeo moa le izy ohatra hoe ny fandraisan'ny zanaka na ny vady eo an-trano lay andraikitra mahapolisy zany zay misy jugement misy fitsaratsarany olona dia kontanina hoe atraiza inona ny mety impacta ny nanaovana safidy eo lasa polisy tamin'ny fady aman-janaka
sa hoe efa polisy vao nahita vady aman-janaka vao nahita vady vao nanan-janaka dia efa hoe moa fa zay sa hoe efa nanambady vao nisafidy ana polisy dia mety misy impact fantatra ny anahako manokana za tao amin'ny akomila no nahitan'le fadiko amin'izao zany hoe mbola célibataire zany tamin'izay dia promotion ako direct tena promotion ako mihitsy izy tena manao en fait izy zany tamin'izany hoe fampitantaraina an'izay zavatra tsy zaka rehefa le toto reny dia lasa ohatrany hoe misy intimité amin'izay le izy avy eo dia zay sizy no dia tao zany dia ohatrany hoe tsy nanana an'izay problème resaka intégration zay ako satria izy efa dans le monde dia mitovy ny mondeny asy izy dia efa tao zay vao efa nanaiky izy hoe nanaiky izy hoe anambady vehivavy miasa anatin'ny fitandrona filaminana dia avy eo zay niaraka efa taty ariana moa zay vao niteraka dia ny zanakay fotsiny zany no apetraka tsara aminazy fotsiny misy taona zay sisy samy miaratsy eo famesuren'le zanaka ve hoe filamina dia le raisy le reny le zanako vavy zao efa lasa mature kely mihitsy amin'le situation satria andray fito taona amin'ny mianadasa reo andray roa taona dia vavy matoaka io no dadany no tena miresaka aminazy dia resahany io zao papasy maman andeha hiasa dia mety tsy eo mety herinandro tsy eo fa ho avy eo bebe sy dadabe satria moa zany dadanay sy mamanay zany anisan'ny tena mba manampy anay amin'le fitezana satria moa zay samy ao anatin'le force indraindray io tena hoe samy tsy afaka miala amin'le asa zay dia mba manampy eo dia azavaina anazy tsara dia amin'ny vina mody amin'izao fa ianao zany anazy hoe amin'izao mody kosa tsy mody amin'iny izy tena zay dia nao moa zany rehefa mivoaka ny trana hitondrana zao za hitondrana zao za zay zany ohatrany hoe contrepartie le anao mandeha manao mission ohatran'izay zany ny anazy no anina fa le zanako lamy mbola tsy dia mahafantatra loatra hoe inona sy inona fa ery mamanay moa zany mba hisaorako hoe izy mba anisany tena mitaizany zanako rehefa le tena zay zao kako vo tamin'ny tena marary kely le izy fa efa safidy le izy tamin'ny herintaona ohatra zao ako le nresako teo nandeha nanao stage tany Inde dia tsy maintsy navelako tatiny ny fady aman-janako 3 mois teo ako ny tany dia tsy maintsy navelako en fait izy mbola 9 mois tamin'izay fa tsy maintsy saraka nono dia ny dadany no nitaizana azy heureusement zany ny dadany mba hoe teo dia izy siry mamanay sy ry papanay zany no nitaizana azy teo fa ianao any anaty avion dia le zanako ao foana zay zany tena hoe hafa mihitsy ianao zany tsy maintsy mieritreritra anazy foana manao stage ianao dia rehefa milamindamina iny dia efa te hiresaka amin'le zaza foana na dia tsy miteny ary izy fa dia te ahita anazy fotsiny ianao iny zany tsy maintsy misy iny amin'ny rehetrarehetra angamba ny fa tsy zarery misy taona ianao tena nazay tany Majunga zao za dia misy taona mandeha mission somary ambanimbanivohitra dia ny zanako vavy tamin'izay somary ny délaissé tany Majunga somary ambanimbanivohitra fa zay moa zany mahasamihafa ny gendarme sy ny polisy ny resaka circonscription gendarmerie somary ambanimbanivohitra kokoa dia ngany efa be da be ny vehivavy manao an'izay ary efa tena misy ny sous-officier ary misy ny officier fa manao an'izay atao anaty misy vehivavy hoe ohatra hoe any amina tsy haiko ohatra hoe any amina détachement dasy mihitsy na tena hoe le tena offrant mihitsy hoe misy vehivavy sa plutôt ty amin'ny administration na ohatra non tena zay aloha zany ny avantage ny aty amin'ny gendarmerie raha ny officier zao misy promotion ko efa commandant compagnie any Sambava any izy dia izy zao any ambanivohitra zany hoe franc rehetrarehetra any ambanivohitra any zany dia efa anazy daholo dia misy indray manao administration zao zoko manao administration ato amin'ny aty Antananarivo dia ho an'ny sous-officier tena enika an'ireo vehivavy daholo ny discipline spécialisation rehetrarehetra anankiray misy an'le spécialisation hoe natokana ho an'ny lehilahy reny taloha ohatrany hoe resaka mpitsoka mozika zao efa manana zao zay vehivavy efa manana zao zay le mpitaiza alika le sinophile kosa zay efa manana ny resaka le hoe garde du corps protection à notre personnalité reny zany efa misy daholo ny vehivavy rehetra nenay zany efa tena tonga dia miparitaka daholo ny vehivavy rehetra fa tsy fanavana tsony zany hoe ty tena natokana ho an'ny lehilahy ty tena natokana ho an'ny vehivavy fa mety foana tena tsisy an'izay tsony nenay fa ny eo amin'ny herim-vonjy-taitra zao ny anay ny mbola tsisy officier ny vehivavy ao amin'ny FIGN resaka unité mobile ary zay moa ny anazy zao ny challenge-ako manaraka satria presque ny carrière-ako rehetra presque voalohan'ny commandant ny escadron tamin'izaho teny amin'ny Egna tany Ambositra voalohan'ny vehivavy tao amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena tao amin'ny présidence dia voalohany zaho zao vehivavy voalohany mioccupé ny postana commandant cour dia zay zany mba challenge-ako manaraka indray hoe mba teo amin'ny vehivavy voalohany
miasa amin'ny vonisiteka fa ny any ambony mahita azy koa ny tena marina dia sy mahasoa ataony any ambony ia madame Hergé ny vadiny zanaka ahoana ny ainany an'ilay hoe polisy mamako ty dia amin'izay mapolisy azy zay zany hafa fa tsy ohatran'ilay civil na le teneninao teo hoe maman les Jamela fa eka zany zareo mandinika anao ianao zany tsy mahafantatra fa izy mahafantatra hoe reraka ianao izy mahafantatra hoe andeha indray ianao zany tsika miresaka isan'andro io ka dia mienregistrer zareo ary misy moa zany mety hoe jargon manokana lasa hainy zareo za taitra be mihitsy ny zanako milaza hoe voaray fa izy nampianatra anao azay miara-miaina hoe efa niteneniko teo miara-miaina ny absence tena miaraka mihitsy fa hitako ny anazy zany zao ny ohatrany hoe nampamoramora nyle adaptation andre zareo le resaka communication isan'andro zany ianao miezaka foana mipartage andre zareo ny journée dia zareo koa mipartage aminao ny journée dia lasa moramora zany ny mitondrana an'le izy vao miresaka fotsiny hoe 26 juin ndray ny andro dia efa fantany hoe mody alina be foana maman efa miteny hoe izay zao teomanao répétition dia efa fantany zany zay dia fa misy fotsiny moa zany le zavatra kely ao an-trano hoe tsy maintsy miantsy rehefa tara rehefa andeha mission dia efa mampiomana anazy rehefa andeha mission andeha kely ndray maman mianatra tsara dia efa fantany fa ny tena mampime dia zao rehefa tsy mandeha ianao fa nga ianao tsy andeha ary fa manina ianao mbola tsy mandeha foana eka zany izy koa efa mametraka amin'ny programme amin'ny fiainana koa raha vao lasy maman io dia zaonataonay satria mipetraka ny dadabe SPB any koa moa zany zareo dia fantatro hoe ahoana raha vao lasy maman io dia zay loka tianay no atao ao dia hitanao zany mba manana ny fiainany kely koa moa zany izy fa tsy mora be tabe ny sacrifice za tena afaka miteny mihitsy no anà manokana ny fiainako manokana zany dia be tabe ny zavatra ny sacrifieko ho an'ny asako rehefa manao totika ianao misy mananakely fa rehefa mijery no avy ianao sy ny am'izao sy ny safidina ataonao dia hoe zay zany le izy dia ohatrany hoe tsy maninona dia hoe tsy maninona tena za tena tsy afaka miteny mihitsy hoe tsy maninona satria indraindray le izy amina circonstance anankiray zany mivoaka tampoka le izy indraindray ianao maha-olombelona zany ianao tena mitady va zany ny garde dia aza atao hoe tsy maninona fa les conditions de l'environnement de travail mihitsy zany mahatonga anao indraindray manao mbola mametraka fanontaniana hoe fa mais qu'est-ce que je fais là fananina raha tsy mba ohatran'ny vehivavy rehetra indraindray zany mametraka fanontaniana kely amin'izay fa ny anazy zao ny hitako hoe tena tombony za mahita ny zanako hoe discipline be dia tena faly zany mianina hoe à 14 ans lasa mitsoka makany amin'ny boîte sy ny ohatra zany mahita zareo respecter ny parole donnée mirespecter ny heure sy ny timing dia efa malahelo rehetra azy rehetra zany tsy manana fiainana ohatra ny fiainany adolescence satria izy ihany mameno tena izany arak'izay matanteny madame Hergé zay mihitsy lasa ohatrany hoe ndralasa anakony sanako elatiny lasa vavy efa 18 ans voalohany dia 12 ans faharoa tena niaina tanteraka tao anatin'le hoe absence any maman fa fotsiny hoe zany hoe le sasa zany mora ny s'adapte tao anatin'le izy eto moa zany dia tena ho tantaraiko nareo mihitsy le lehilahy no tsy ny s'adapte mihitsy lehilahy zokany le vadiny no tsy le vady oui jusqu'à ce que tena hoe traiteny hoe iny ianao miasala isan'andro hoe miasanay tsy voafetra ny lera hoe hatrano firy mazava ho azy moa zany tsy mety ny s'adapte mihitsy sanisy hoe force le vadiny dia lasa nisy dia
tena lasa nisy tension matetika mihitsy le izy fa nampalelona le zanako indray no s'adapte ie s'adapte izy da tsy mba mametraka problème za mihitsy hoe le vata mety miteny hoe lasa zarainy tsy azy rehetra zany fa zarainy amin'ny olona rehetra ny fotoananao akabiasany any akafa mety hoe nina sentimentanao fonao nanahirana be mihitsy nanao hoe ahoana ny gérena an'izay tsy voagéré tsony moa zay safidy ianao miasako niasako efa nanaovako chez l'honneur zay tsy afaka elako dia tsy manaraka voatery mirenoncer am'le vie privé zany satria en fait mirenoncer kely any zany no le asa dia nanao safidy aloka le asa marary kely fa ino moa zany lefa resantsika tany aloha tena na formation ianao a efa mafy be anao na sainao na fonao na ino moa zany a dia ohatrany tsy mety kokoa zao zay indrindra milamina kokoa zany milamina be mihitsy tsara kosa zany ary nanao misy vonitsondray any za manokana somary anako 7 taona ny lakely dia 2 ny vavy somary tranga manokana satria za avy nandalo le hoe mère à plein temps niasa zany taloha dia avy eo no niteraka ny zanako dia nijanona tsy niasa dia taona vitsivitsy tsy niasa tena hoe nikarakaran'ireo zanako ireo zany hoe ireo zanako ireo zany tena natachement tena ngeza be taminao dia avy eo miverina niasa kely tamina boîte privé dia nanontany nahita hoe nisy an'le avis de concours dia nanao concours dia afaka soma tsara moa dia le fanomanana ratsaina le zaza zany tena hoe mazamaza misy absence betsaka kokoa noho ny teo aloha zay indrindra hoe nomanana ratsaina zareo hoe manomboka izao neny a andeha hianatra neny ohatranareo mandeha mianatra ohatran'izao a fa mivoaka neny rehefa weekend dia miaraka betsika rehefa weekend zany hoe tonga dia tany amin'le présente be zany dia tonga dia misy absence lava zay le zavatra niainana moa tam'le nanao zay mafimafy zay sa moramora ihany zay adaptation zay ny hitako aloha tam'le formation satria nisy an'le formation rehefa volana sy tapana hatreo amin'ny 2 volana eo zany tsy faneraserahanao amin'ny fianakaviany tsy ahitanao an'le zanaka ao dia tsy nafantatra an'le fiainan'zareo taty ivelany a fa le lavay an'le nandehanako a tsy nanao velomana le zanako lahy tsy nitodika mihitsy izy fa le misy le vavikely tsy niteny izy fa tsy nitodika mihitsy dia eny koa izy somary ireo zazako zany tsy dia tena mitomany mafy le fomba nitezako anazy angamany fa eniko izy hoe mandrosaka ranomaso tsy nasiko commentaire moa le izy tamin'izay dia nisy an'le volany teo amin'ny 7 andro teo le izy dia nanomboka fa 3 andro teo ny nandehanako nanomboka nanisa dia nikocheny anaty calendrier 45 jours dia mbola tsy afaka nahazo telefona zay tamin'izay mbola tsy afaka niantso tsy afaka niteny misy dia nanomboka nanontany zare fa manino maman tsy niantso nandrapatonga faneniny telefona voalohany dia le fifaliana tao anatin' zareo zany dia nanomboka teo zany zareo nanomboka natsapa hoe manomboka izao zany le hitatsika isaky ny weekend neny dia rehefa tena tonga teo amin'ny lafiny niasa zay zany nefa tety amperinasa amin'izay ny tena dia to dia nisadapte ary zareo araky le teny madame Echete hoe lasa mahay an'le voray tadidiko tamin'ny soutenance Lalatina nampanao gériatrika le commandant maître de cérémonie tonga dia nanao gériatrika be le zanako fa zany hoe efa niteraka discipline de vie tao aminazy zany fahafantarana hoe maman a ho lasa polisy indrindra fa hoe lasa officier neny tena nazo an'le discipline de vie zay sady ohatry hoe lasa sérum kely anaty lalandrahany zareo le izy hoe mama efa tsy mama le mipetraka fotsiny atao trano mikarakara tsony ty fa mamanay lasa polisy officier de police moa zany nana fotoana be na nazavana zareo hoe nanomboka afaka écrit dia nanomboka nazava hoe mety ohatrohatr'izao fiainatsika raha afaka oral maman dia io fa mivaky hoe ohatra ny commissaire dia tsy nazakatra amin'ny fanisana naiky any izy sampiavy io zany le fitenenaka voalohany fandavaniny hoe zany efa niaraka tamin'ny telo dia tena mafilo tena tsy nanontany fiaviany nandehananao officier fa vita le izy dia lasa dia daroky dia dia asa dia ozany hoe apprendre ho alaissé ve ty raharahamako ty fiainana zany tena naiky izy ve aloha e iny le tsy nendrasako ny aviany
fa nytiako teneny hoe s'adapte ihany izy rehefa tena nanao an'lay izy ianao dia manao ahoana sary-piary ve izy hoe en tenue manao akanjo moa filazan'ezy azy en tenue vaky fa ny vehivavy amin'ny ankapobeny manko ohatrany hoe le manao tenue vehivavy dia ohatrany hoe misy attirance kokoa zany amin'ny lehilahy zany ohatrany hoe mety mahafinaritra azy kokoa rehefa manao fanamiana ohatran'izao mpitany filaminan'izao lehilahy manokana raha vao ohatra hoe fatany vatany hoe lasa anaty monde feno lehilahy dia sary-piary foana izy na iza na izy dia mazava ho azy miaina tao anatin'izany fahasarotam-piary zany dia manao indrindray misy disadisa le famary sy ny taniny iny efa poussé lavitra be iny angamba tsy ho tany saina ntsony fa tsy maintsy hoe zay vokatry le izy rehefa avy eo fa vita ihany miaina azy zao le hoe mivita ihany tsy vita ihany fa rehefa tsy vita moa zany dia ajarina rehefa vita dia toizana mbola toizana zany hatramin'izao eny an-dalana eny famboamboatra eny fampitaizataiza milamindamina eny ho an'ny capitaine mensika zany tsy sary-piary mivadinao satria efa mahita le efa samy nareo ka misy fahasarotam-piary any ahoana moa tsy hoe sary-piary matoa ianao na tsy sary-piary amin'le olona dia efa tsy tianao tsony le olona tiako teneny efa manaiky dia efa fatany efa fatany ka zay ny hoe sady miaraka toerana iasany zay dia miara-voaka ny trano e samy miara-miasa zay eny ny misy ty ny gendarmerie moa zany no mijery an'izay côté zay ny anay hoe reo vao épouse gendarme dia misy rapprochement tena misy zay ao aminay dia samy any moramanga zay miasa dia tsy tena mora kokoa tena fa mitovy amin'ilay fantaniko ihany mila raha vao mahita hoe en tenue le vehivavy ohatrany hoe tsy haiko mahasitona zany kokoa mahasarika kokoa aninizy zareo chef manjakely anao tsy hainy le gradinao hoe inona grade aminay civile zany dia chef foana dia aninin'olona eny an-dalana eny foana dia za fotsiny manany any an'le vatiko hoe zany tandremo zany zany ohatry hoe vadika any ihany sisa le rehefa misy manao zay dia manany ihany foana dia misy taona zao izy manao tenue dia jerijeren'olona dia misy mijerijery dia teneko izy misy mijerijery ia za tsy ananako maro vehivavy polisy hoe sary-piaro amin'ny vatiny sary-piaro amin'ny partenaire ie sary-piaro fa le fitaizana ihany koa zany amin'le fifampitondrana ifampisarana zay hoe ino moa zany ihany tavangy lastary iny rehefa consigné iny tsy maintsy miverina amin'ny tompony fomba firesahana moa zany zay fa nieritreritra ny tena tamin'ny fotoanandrony hoe raha polisy pirenena mivadiny tena dia ilamina ohatra ny endrimendrika fa kay zany ianao rehefa mitazona commandement io dia hafa mihitsy indray le fiainana lasa hoe na zavatra tsisy fandraisana amin'le commandement zany lasa anatin'le tokantrano lasa miborika le izy hoe ohatrany hoe mba niteny fotsiny hoe ora angamba loary le vary dia lasa mivadika hoe tsy dia verinao fa élémentanao ara mibaikibaikinao le zany zavatra tsy neritreretiko mihitsy ary tena nampanisy remise en question na tamin'izany fotoana zany hoe est-ce qu'on va vivre comme ça zany à chaque fois hoe rehefa miteny avy zany dia lasa mibaiko lasa commandement satria le grade tsy mitovy fasaka teny mety zaka ny lehilahy koa ny manana grady ambony ve ny vehivavy tena tsy zaka le izy ary maro ireo raha vavy no miaina an'izany zany na dia hoe samy ao anatiny le corps raha zany dia misy kely an'izay fa le résilience anao zany sy le choix de vie anao no miteny hoe vitako migérer an'izany na hoe tsy vitako migérer an'izany tenenao fa vitanao tsy vitako satria tena sapeny bien-être ko satria lasa ohatrany hoe fifandonana foana zany tena le zany efa nidépassé ny conflit fa tena lasa any amin'ny tena hoe fanitsakitsahana madidité maolona anao zany satria ianao nefitra hoe raha mitovy le grade dia mety hoe ilamina faraky ny teneninao tao le toerana nisy anata atao anatiny le corps zany no ohatrany hoe navesatra be tamin'le olona dia lasa mivadika zavatra hafa zany le izy rehefa avy eo dia tsy haiko koa moa zany lalatina tsika resaka miady amin'ny eriseritry ty zay moa zany ataoko hoe nanana fahalalana sy hoe sokatra kokoa ny saina
mametraka amin'ny fanontaniana hoe inona no tianao hitondrana amin'ny fiainanao a ao anatin'ny eritreritra ve sa lavitry ny eritreritra dia mety izay koa ngamba ny pesé tao anatin'le relation hoe je veux vivre pour moi d'abord ho ana ho an'ny zanako a fa tsy hoe ça va être isaky niditra dia ferinaina foana dia rava amin'ny farany najanona amin'ny farany mba hoe tsy manino choix zay mitovy amin'ny commissaire bavola teo zany hoe le aloha safidy le asa teo zay fa tsy nanino zay tsy nanina le izy satria lasa nanana fomba fijery hafa indray zany ianao rehefa veo a za zao tsy hoe za tsy marié fa je suis en couple moa zany fiteny anazy a ohatrany mety be aminany fiainako zao izy manana ny asany ny asany comprenant za manana ny asako zay mila na isany seconde sy sary piaro ihany